Tafakatra 3,750 ny isan'ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus hatramin'ny nidiran'ny aretina covid-19 teto Madagasikara. Niampy 7 indray ireo tranga vaovao notanteriny profesora Anta Marie Daniel Volontina Androany Zoma. Raha ny tatra nataony tao amin'ny haino manjerim-panjakana dia avy eto Antananarivo sy Toamasina avokoa ireo tranga vaovao ireo. 530 kosa ireo sitrana raha ny vaovao nampitainy avy eo amin'ny fohy be mpibaikona ny ady amin'ny coronavirus satrany ka mahatratra 9,700 izany ireo sitrana hatramin'izay raha atambatra. Marary 3,700 no mbola ray maso any amin'ny toeram-pitsaboana ka ny 9 amin'izy ireo no tena marary mafy. 13 no isan'ny maty n'ity aretina ity hatreto. Eoropeanina 80 tafahitoka tany Sainte-Marie no hiala eto Madagasikara raha hampizo sabotsy. Ny orinasa Tsaradia sy Madagasikara no mikarakara ny sidina hitatitra azy ireo hatrany La Réunion. Sidina izay no karakaraina niaraka tamin'ny ambasadin'ny Frantsay teto Madagasikara. Sidina fampodiana Eoropeanina fa nefa ny tato anatin'ny volana Jona ity raha hampijo ity. Efa Eoropeanina 700 tafahitoka tany Nosbe, Mahajanga ary Antsiranana no afaka nody tamin'ny 12 sy 13 Jona teo. Tsy hainga foana eto Antananarivo ny sidina haka ireo vahiny any Sainte-Marie fa hitatra entana aloha raha ny vaovao nampitainy orinasa Tsaradia. Misy fetrany fahalalana mamoaka vaovao. Hoy ny filohan'ny Antenimieran-doholona Vaovao nandritra ny ady hevitra fandaniana ny volavolam-panitsina ny lalàna mifehy ny serasera. Raha ny tatra nataony tompon'andraikitra ny serasera ao amin'ny Antenimieran-doholona dia notazomin'ny ity andrim-panjakana ity ny fandrarana ny famoahana ny resaka sy ny hevitra tapaka tao anatina fivoriana tsy azon'ny besinimaro atrehina. Nikasany hanaisitra ity andinin-dalàna ity tao anatin'ny fehezan-dalàna mifehin'ny serasera ny ministera misahana ny serasera saingy notsipainy ny Antenimieram-pirenena izany fikasana izany. Nanaraka ity hevitry ny Antenimieram-pirenena ity ry zareo teo amin'ny Antenimieran-doholona.